Tombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Ho raisintsika ny teny izay efa nivakiana ny verimberina teo ny Apokalipsy toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 17. Hosingatsinganiko tsy tena hovakiako fa misy zavatra izay ho raisintsika ao anatin'izay amin'ny anaran'i Jesosy, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatitra n'izao tontolo izao, ho fizan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana tany mafy izay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko ho andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra, ary tsy alo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Amen. Hozy ny tenin'Andriamanitra eo hoe tany mafy izay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao, dia mitoy izy eo ambany hoe izay maharesy ozy izy. Androany tsika tena maki baibolintsika androany dia ho aseho an'ny tompontsika hoe Kristy no ivon'ny baiboly fa tsy tsika akory. Tsy izay ataontsika zany no ivon'ny baiboly, fa izy Kristy tenin'Andriamanitra no ivon'ny zavatra rehetrarehetra. Tany mafy izay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Ao anatin'izay teny izay misy hoe izay anananao. Inona ry io ananantsika io? Inona io ananantsika io? Dia raha ananantsika le izy, tamin'ny fomba ahoana no nahazoantsika azy? Zay zany aloha mila azo zay, satria io zavatra ananantsika io zany no tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe tany mafy ozy izy izay anananao. Inona ry zavatra ananantsika io? Ndao tsika maika amin'ny Kolosianina toko 2, toko 1 aloha. Tsy hita intsony koa ty baiboliko ty. Kolosianina toko 1. Ery ambanimbany ery. Kolosianina toko 1. Andininy 520 angamba izy zay asa aloha jereko kely jereko kely fa ty baiboliko ty koa efa rotika be dia manjary eo amin'ny andininy 520. Mba vakentsika ny Kolosianina 1 toko 520. Izay nanaovana ahy ho fanompo araka ny fitondran'Andriamanitra, nomena ahy ho anareo hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia toy izy Dia ny zava-miafina zay ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina, izay efa tian'Andriamanitra mampahafantarana ny haren'ny voninahitra ny zava-miafina ity any amin'izay Kristy dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana ny voninahitra, izay efa tian'Andriamanitra ny andininy 720, izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarana ny haren'ny voninahitra ity. Zava-miafina ozy izy zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo ozy izy, fanantenana sy voninahitra. Fanantenana sy voninahitra, zava-miafina, voafina hatramin'ny fahagola ozy izy eo amin'ny andininy 520 izy miteny an'ilay izy. Zava-miafina, voafina hatramin'ny fahagola. Ozy izy Jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianatra izy hoe mpanjaka sy mpaminany maro ozy izy, no naniry ahita sy andre an'izay hitanareo sy renareo ozy izy, fa tsy nahita ry zareo ozy izy. Mpanjaka maro, fa ianareo ozy izy ny nahita an'izany, ianareo ny nahare an'izany. Dia ny zava-miafina, voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, zany hoe nisy zavatra nafenina zany nomenantsika, nisy zavatra voafina nomenantsika. Mystère ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilazany an'io, mystère.
zany hoe misy mistery na fenina voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro efa mifandimby Mozisy fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ny zava-miafy tiany mitsentlisa ozy izy de Kristy ao anatinareo. Inona zany le nomenantsika? Lay fanan'Andriamanitra, lay asa-pamonjeny Jesosy Kristy, lay Kristy ao anatinareo, zay fanantenana sy voninahitra ozy izy, zay fanantenana sy voninahitra. Ao ambadika eo izy amin'ny Kolosianina toko faharoa izy mbola zay ny teneniny eo. Kolosianina toko faharoa izy teo ny Kolosianina toko faharoa ngamba ny andinin'ny faharoa izy zay. Ao ambadika eo ihany. Rampaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ho amin'ny haren'ny fahatoriana be avy amin'ny fahazavana-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara zava-miafina izay amin'Andriamanitra de Kristy. De Kristy izay anto izy, izay afenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Raha mamaky an'le ohabolana teo tsika de io ny valin'ilay ohabolana teo. Namaky an'le ohabolana toko faharoa ngamba izy teo, le tamin'ny perikova teo, io ny valiny. Io zany manazava anazy rehetra, miresaka fahazavan-tsaina ny tenin'Andriamanitra, miresaka fahalalana izy miresaka rakitry ny fahendrena izy, zay ny tenen'ny ohabolana tany amin'ny ohabolana toko faharoa teo. Inona dikan'izany zavatra rehetrarehetra zany? Io zavatra nomena antsika io le tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe tanomafy ozy izy, tanomafy. Amin'ny teny frantsay moa izy persévérance ny teneniny any. De zay tanomafy zay nefany mila azontsika de izao, tsy tsika manana hery hitazona an'io fa io ny manana hery hitazona atsika. Ho azavaiko ny alaliny zay zavatra zay satria resaka am'izay tsika rehefa avy eo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny finoana. Io herin'Andriamanitra io no mitazona atsika fa tsy tsika ny afaka mitazona zany herin'Andriamanitra, tsy voatazo tsika zany, tsy afaka mitazona zany tsika. De mitohy eo ambany eo izy hoe izay maharesy ozy izy. Ao amin'le Apokalipsy izay vakintsika teo de miteny izy hoe izay maharesy ozy izy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Maharesinina ary, maharesinina. Io antsin'ray adikatsika lasa rehefa mivo amin'ny tenantsika io de hoe rehefa maharesy an'izao, rehefa mavita an'izao zany de ataon'Andriamanitra mahasatry boninahitra. Tsy izay io teny io. Ny dikan'io teny io amin'ny teny grika de hoe nikao. Zay zany dikany mijery dika teny aman-tseto de nikao ny dikany. Zao avy ny fotoana ampiasain'Andriamanitra ampiasain'ny Baiboly an'io teny io hoe nikao. Voalohany indrindra andao jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 15. Jaona voalohany toko 14 aloha. Jaona voalohany epistily zany fa tsy filazantsara. Jaona voalohany toko 14 andininy 14. Io ny teny ampiasain'Andriamanitra voalohany, anisany ampiasain'ny Jaona zany io teny io hoe maharesy nikao. Jaona voalohany toko 14 andininy 14. Teny frantsay ny ato amiko fa raha mba mety de vakina azafady. Rehefa naharesy reny. No zay ao am'izao tontolo zao. Anaka, ianareo de ianareo de avy amin'Andriamanitra ary efa nikao ozy izy, ary efa naharesy an'ireny. De ao ambadika ao Jaona toko voalohany ny andininy 15. Jaona toko voalohany ny andininy toko 15. Ny andininy 14 de 15. Mampiasa an'io mot io koa ny Baiboly. Zay rehetra naterak'Andriamanitra dia nikao an'izao tontolo izao. Ary ny fandresena zay hoenti mandresy, ny fandresena zay nikao am'izao tontolo izao de ny finoantsika. De ny faharoa, ny andininy 15 koa mitohy ihany le izy. Iza moa nikao, iza moa mandresy an'izao tontolo izao, afa-tsy zay mino an Jesosy Kristy.
zanak'Andriamanitra. Zay maharesy. Zany hoe ny fandresena zany de tsy misy afa-tsy ninona fandresena amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Fandresena amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay zany mila azosika tsara zay. Ahoana am'izay arany le zay zavatra zay satria ny dikan'izay teny zay de hoe miivo am' Jesosy Kristy daholo any zavatra. Ty tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ty dia Kristo-centrique. Miivo amin'ny Kristy irery. Jesosy am'izay rehefa nanazavany hoe zany voaloboka ozy nareo ny sampany any am' Jaona 1:12 zay mivakitsika teo. Zany voaloboka ozy izy nareo ny sampany. Raha mitandrina ny teniko ianareo izy izy de ho mpianatra tokoa. Zao ny didiko ozy izy de ny mba ifankatiavanareo. Tadio ry havana fa nomen'Andriamanitra atsika io finoana io mba hazotsika mino sy mandray ny fitiavan'Andriamanitra aloha. Zay nge tena fiainana kristianina. Mino sy inona ny inotsika, ny zavatra tokony inotsika de ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ozy izy John any amin'ny epistiliny hoe tsy manatahotra ny fitiavana ozy izy fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Zavatra roa ihany manosika atsika eto am'izao tontolo zao. Na atsika hatosiky ny tahotra, na atsika hatosiky ny fitiavana. Atosiky ny tahotra. Rehefa manao zavatra de ny tahotra manosika atsika. Tahotra sao de tsy tian'ny olona. Tahotra sao de tsy manam-bola. Tahotra ny hoavy. Tahotra ny ty karazana zavatra rehetrarehetra ty. Matahotra sao marary. Matahotra sao maty. Matahotra sao zao matahotra. Atosiky. De ny action-tsika rehetrarehetra lasa atosiky ny tahotra. Matahotra sao de tsy akasitrahan'ny olona. Matahotra sao de tsy tian'ny olona. Matahotra ny fijerin'ny hafa. De zay ny lasa mibaiko ny zavatra ataotsika. Matahotra sao de tezitra amintsika Andriamanitra. Matahotra sao de misy manameloka. Matahotra matahotra ny inona moa izy ty, matahotra sao de mivaly amintsika ny ratsy natao. Zany rehetrarehetra zany tahotra. Ary zay ny lalàna. Ny lalàna de miorina eo ambonin'ny nampiasain'Andriamanitra mihitsy ny tahotra. De naorin'Andriamanitra teo ambonin'izay. Raha jereny ety ivelany fa raha ny tena marina mbola fitiavan'Andriamanitra ihany satria naoriny tao anatin'ny fon'ny olombelona ary le tahotra nasehony ihany ny fitiavany tamin'ny alalan'ny sorona isan-karazany amonjena ny olona. Nasehony foana ny fitiavany. Fa zay ny tena mahasamy hafa ny lalàna sy ny fahasoavana. Rehefa tena eo ambany fahasoavana tsika tsy atosiky ny tahotra intsony fa atosiky ny fitiavany Kristy. Ary tsika nefa tsy afaka atosiky ny fitiavany Kristy raha tsy mandray aloha an'ilay fitiavany Kristy. Lay zava-miafina ozy izy. Raha tsy mitoetra ao anatintsika io fitiavan'Andriamanitra io de io no manosika atsika itian'Andriamanitra isika ty ozy izy satria izy efa ty talohantsika. Zany inge tsy tenitenenina fotsiny fa tena iainany. Iainany zany mba lasa teny fotsiny le izy hoe tsika ty satria izy efa ty talohantsika. Raha tsy tsapatsika mihitsy io fitiavan'Andriamanitra atsika io. Io ny tena hitako hoe problème be ny kristianisme amin'izao fotoana satria tsy tsapany olona ny fitiavan'Andriamanitra azy. Tsy tsapany tsara io hoe izy mieritreritra hoe ny fitiavan'Andriamanitra de rehefa za manam-bola, rehefa za tsisy problème, rehefa za salama tsara, rehefa lamina tsara ny tokantranoko, rehefa ty karazana zavatra fahatsapana sy fahitana rehetrarehetra ty eritreretintsika fa fitiavan'Andriamanitra atsika. Fa reny fahatsapana sy fahitana tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra, tsy izay fa ambiny reny. Raha ny tena izy tokony vokatry ny finoatsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika no isehoany lay fahatsapana fa tadiova ny fahatsapana tsy maharitra. Androany mety manam-bola. Fitiavan'Andriamanitra zay tsy maninona. Manino izy ty apahany efa cadeau amin'le fitiavan'Andriamanitra zay. Fa ny tena fitiavan'Andriamanitra voalohany indrindra de nanolorany ny ainy, ny namelany ny helokotsika, ny nanalany atsika hiala tao amin'ny fahafatesana ifindra ao amin'ny fiainana, nanomezany atsika fiainana mandrakizay. Zay ny tena atao hoe fitiavan'Andriamanitra zay. Za rehefa mivavaka vao manomboka mivavaka indrindra ohatrany miaraka amin'ny ankizy, mivavaka voalohany ataoko indrindra de misaotra indrindra Andriamanitra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famelanao ny elokay mandrakizay teo amin'ny hazo fijaliana, misaotra noho ny amin'ny fitsangananao tamin'ny maty ka nanomezanao anay fiainana
mandrakizay. Zay ny fitiavan'Andriamanitra zay aloha, miorina amin'izay daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha tsy mitoetra tsara ao anatin'izay zavatra tsika, raha tsy azontsika tsara zay aloha hoe tian'Andriamanitra ary tsy tezitra amiko tsony Andriamanitra, important be zay. Betsaka ny mbola matahotra hoe tezitra aminy Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy tezitra aminao Andriamanitra, satria ny fahatezerany efa nenjera teo amin'ny Jesosy Kristy. Mananatra anao Andriamanitra fa tsy tezitra aminao Andriamanitra. Zavatra samihafa zany, zavatra samihafa zany. Tsy mankahala anao Andriamanitra, tsy fahavalon'Andriamanitra intsony anao, satria efa nampihavaniny tamin'ny taloha nareo izy fahavalo, fa zao nareo efa zanaka tiana. Ny dikan'izany de zao raha tsy tsapatsika mihitsy aloha hoe zanak'Andriamanitra de tian'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nareo izy na de ratsy aza mahay manome zafa-tsy ho any zanakareo. Maika mozy izy fa Andriamanitra. Fa mila azontsika aloha zay fitiavan'Andriamanitra iny. Fitiavan'Andriamanitra tsy tokony miorina amin'ny tontolo hita maso, amin'ny zavatra hitatsika maso. Eo foana mantsy ho an'ny problème. Itsika olombelona eo mihitsy ny problème am'le izy. Tsika olombelona mora be amintsika ny miaina ao anaty tontolo hita maso, satria zay tsika. Mora mifaly tsika amin'ny tontolo hita maso. Misy zavatra mahafaly ao amin'ny tontolo hita maso de iny ny lasa iorena ny fifaletsika. Misy zavatra mampahory ao amin'ny tontolo hita maso de iny ny orena ny toe-potsika. Iny ny lasa iorena ny toe-potsika. Ary tsika olombelona mahavarina fa itsika olombelona tia mijaly. Mahafinaritra ny nofontsika le mijaly. Mitaraintsika fa hankafizitsika le izy. Tsy azoko. Za tena nanontany antombola hoe inona moa Jesosy mahatonga an'izany? Ny antony mahatonga an'ilay izy de zao, indraindray le izy raha ho an'ny kristianina zany resahako eto, lasa namarinatsika tena le izy hoe rehefa mijaly de miaritra fahoriana zany no ny amin'ny tompo. Tsy tena zay nefa le izy. Satria raha ny tena marina, Jesosy Kristy niaritra teo amin'ny toerantsika fa tsy tsika akory. Ary zay mila miova amin'izay fanavozana ny saina zay tsika. Rehefa misy zavatra mampahory mitrango eo amin'ny fiainantsika, ary tsy maintsy misy ny zavatra mampahory mitrango eo amin'ny fiainantsika, ny anjarantsika zanak'Andriamanitra tsy manamboatra saina hoe eny io zany Jesosy no mitranga de zakako rehefa io no nataonao, nataonao ho zakako zany. Fanamboaran-tsaina ny anaran'izany, fa tsy Kristy no ivon'izany. Fa rehefa misy zavatra mampahory mitranga eo amin'ny fiainantsika, ny anjarantsika, ny dikan'in'le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa, tsy hoe rehefa mitranga io zavatra io zany de ekeo le zavatra mitranga, tsy izay mihitsy ny tena iny. Fa ny tena marina rehefa misy zavatra mampahory mitranga eo amin'ny fiainantsika, ekeo fa tsy zakatsika le izy. Samihafa zany hoe ekeo fa io le zavatra mitranga de ekeko zany, sy ny hoe ekeo fa tsy zakanao io zavatra mampahory mitranga io, fa Jesosy Kristy nefa nizakan'io teo amin'ny toeranao. Samihafa be zany toe-po zany. Ny anankiray manamboatra saina, optimisme na fatalisme moa fiantsao zany teny frantsay, na ianao lasa optimiste na ianao lasa fataliste, zany hoe misy zavatra mitranga eo de io zany rangalo de ekena, satria io anao mitranga de ekena zany. Tsy iovy eo ihany ve io, tsy ho zaka ihany ve? Tsy zany mihitsiny. Tsy miorina amin'ny Kristy zany, tsy finoana zany zavatra zany, fa ny finoana de hoe io misy zavatra mitranga mampahory ahy, tsy zakako Jesosy, tena tsy zakako, fa ianao nefa mitondra amin'izany teo amin'ny hazo fijaliana. Misy zavatra mahafaly eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra be dehibe nge mety mahafaly, misy zavatra mety mahafaly, mety manambola tampokotsika, mahazo an'izao, mahafaka examen satria mahafaly reny. Fa tsy tokony ireny ny oriana ny fifalitsika, satria tsy maharitra akory reny. Azona rehefa misy zavatra mahafaly, miaika eo anatrehany Jesosy aho. Efa voaminao teo amin'ny hazo fijaliana. Nofoko sy ny filako, fahazavelanao marina, misotra anao any zavatra mitanga, fahazavelanao iny ny orena ny fifaliko. Tsy miorina amin'ny tontolo hita maso ny fifalitsika. Androany aloha zany, ozy izy ny Hebreo mantsy, Hebreo toko faraika ambin'ny folo ngamba ny andininy fahiny izay ozy izy hoe raha tsy amin'ny finoana ozy izy a, tsisy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay izy a, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Impossible ozy izy a,
tsika le miteny foana hoe Andriamanitra c'est le Dieu de l'impossible. Fa aika misy zavatra impossible ao amin'Andriamanitra. Inona ny impossible ao amin'Andriamanitra? Tsy impossible amin'Andriamanitra ny akasitraka anao raha tsy amin'ny alalan'ny finoana rerany. Tsisy lididina finoana, tsisy afa-tsy zay rerany. Zay no ahazona sitraka amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga miteny hoe itsika olombelona ho a ny problème antsika de zatra tontolo hita maso. Tsy dikan'izany de zao sarotra be le hoe aza mibanjina tontolo hita maso, sarotra be nge zany tsy hibanjina tontolo hita maso zany. Ahoana ny tsy hibanjina tontolo hita maso? Misy fahorena, misy fifaliana, mily tsy alahelo, misy atezerana, misy zatra karazany be dehibe mitranga eo amin'ny tontolo hita maso. De sarotra zany hoe aza mibanjina, lasa teoria zany hoe aza mibanjina tontolo hita maso fa banjony ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. De lasa tsy azontsika izy ohatrany ahoana ary zany tsy mibanjina tontolo hita maso, ho diko fanina ve zany le tontolo hita maso? De manao ohatrany Autruche hoe misy zavatra mitranga de ny lony asitrika any amin'ny tany. Tsy izay le izy. Ekeo ny fahalemenao eo anatrehan'ny tontolo hita maso. Zay ny tena dikany. Ekeo foana ny fahalemenao eo anatrehan'ny tontolo hita maso. Satria fahalemena koa nge le hoe mifaly amin'ny tontolo hita maso e. Fahalemena no manamboatra saina ao anatin'ny tontolo hita maso e. Ekeo ny fahalemenao. Fa rehefa miainka ny fahalemenao, zay mahatonga ny Paoly miteny hoe ny fahalemeko izy no fahatanjahako. Satria rehefa miaiky ny fahalementsika eo anatrehan'ny tontolo hita maso de miseho ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ao amin'ny fiainantsika. Ilay Kristy ao anatinareo fanantenana sy voninahitra ozy izy. La iananantsika. Zay le hoe tano mafy io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io. Tano mafy, ekeo isan'andro ny fahalementsika, ekeo isan'andro ny faharesentsika, de miseho isan'andro ny herin'i Jesosy Kristy, miseho isan'andro ny fandreseny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Nikao maharesy fandresena ny finoana ozy izy, noety maharesy izao tontolo zao ozy izy. Ny finoantsika ihany nge noetina maharesy am'izao tontolo zao. Io nikao io a avy amin'io no inona moa izy ty? Inona moa zany? Ny dérivé-n'io mot io de hoe naika. Ary zay no nahatonga ny naika, io no nangalany naika an'lay io mot io nikao. De hitanareo fa zao tontolo zao mampiasa an'lay izy. Satria marika ana fandresena le izy. Marika ana fandresena le izy. Tiako evina am'izay zany de zao. Tadio tsara aloha fa mila azontsika tsara voaraintsika fitiavan'Andriamanitra io. Tiantsika. Ahoana zany nitiavana antsika zany voavelany eloko-tsika. Taloha ankehitriny, aroa avy. Efa madio raha teo ianareo no niteniko. Zay nomeko anareo izy izy. De rehefa nanasa amin'ny tongotry ny mpianaka Jesosy Jaona toko faina amby foroina izy iny a. Sa fa efatra amby foroina tsy tadidiko. Rehefa nanasa amin'ny tongotry ny mpianaka Jesosy a, de zao ny zavatra nitranga. Ozy izy hoe, ozy izy Petera. De raha tsy sasako nareo izy Jesosy tsy manana anjara amiko. De ozy izy Petera hoe, zaho ozy izy ary androatra ka ho sasanao de tsy ny lohako ihany fa za matory. De ozy izy Jesosy hoe, zay efa madio ozy izy tsy mila sasana intsony. De zay nahatonga an Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra. Mazava be zany teny zany. Mazava be le sary naseho an Jesosy. Efa madio tsika. Raha mino ny asa-pamonjeny Jesosy efa voadioany. Fa saingy satria tsika ety ambonin'ny tany, satria tsika mbola mandeha, de ninona sisa maloto? Ny tongotra. Ary zay le famelan-keloka vaovao isan'andro. Raisitsika isan'andro ao aminy. Manasa raha tsy sasako ianareo izy tsy manana anjara amiko. Zany hoe Jesosy manasa atsika isan'andro. Lay tongotra maloto, lay tongotra mandeha, mbola mandeha. Fa itsika efa nidiovina. Zay mila azotsika tsara. De amin'ny fotoantsika madiotsika zany fa tsy mety ho diovina ny tongotritsika. De maloto ny tongotritsika de tsy manana anjara aminy alohatsika. De zay le hoe lasa mety iainao anatin'ny mpahafatesana raitsika. Ravana. Tadio tsara fa ny planin'Andriamanitra de nomeny ny fitiavany a, nomeny atsika ny finoana mba azotsika mino an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Zay aloha zany ny zavatra voalohany zay.
finoana n'ilay fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa tafatoetra ao am-pontsika ilay fitiavan'Andriamanitra atsika, dia izay no ahafahantsika mity an'Andriamanitra sy mitiny hafa. Zay ny fiainana kristianina zay. Tsy afaka mitiny hafa sy mity an'Andriamanitra ianao raha tsy azonao tsara aloha fa tian'Andriamanitra ianao. Tomoera ny fitiavako izy Jesosy. Zany voaloboka ianareo no sampany. Raha misy sampany tsy miray amiko izy izy dia tsy mamoy izy. Zay tsy miray amiko izy to tapahanao izy dia arianao izy dia dorana any amin'ny hafa. Dia raha izy sara an-tsaina. Tsy zao misy teny koa any amin'ny ohabolana hoe zay hoe maniry tahaka ny hazo eo amoron-drano izy. Maniry tahaka ny hazo eo amoron-drano. Raha izy sara an-tsaina zany sary zany hoe misy hazo dia maniry. Dia itsika sampany, iza no mitondra ny aina? Le fakany sy lay fototra. Ary miankina amin'ilay fakany sy lay fototra ny vokatra eo amin'ilay sampany, fa tsy miankina amin'ilay sampany. Zay dikany io zavatra tenenin' Jesosy io, mazava be mihitsy le izy. Zany voaloboka ianareo ny sampany. Dikany zany dia izao, miankina amin'ny firaisantsika amin'ilay fototra no ivoahany vokatra eo amintsika. Vokatra fa tsy ezaka. Mazava tsara mihitsy an'izay. Ny sampana tsy miezaka fa mamokatra an'izay omen'ilay fakany anazy, ilay fotony anazy. Zany voaloboka ianareo ny sampany. Zany mahatonga hoe vokatry ny fanahy ozy izy. Samy hafa be mihitsy. Rehefa miteny ny Galatiana dia zarainy tsara. Izy tsy miteny hoe vokatry ny nofo fa ozy izy hoe asan'ny nofo. Zany hoe le nofontsika mihitsy ny miasa. Dia miteny ao izy fifampiananiana, mitsangajangana, misy karazany be dia be ao. Asan'ny nofo ozy izy. Fa rehefa hiteny izy dia ny fanahy izy hoe vokatry ny fanahy. Zavatra roa samy hafa reo. Dia zay vokatry ny fanahy zay zany mila azontsika tsara zany dia zao. Rehefa tena azontsika io fitiavan'Andriamanitra io, dia io fitiavan'Andriamanitra io amin'izay no lasa manosika antsika. Miala ny tahotra dia mandeha ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Miala ao anaty tahotra tsika. Ny mifanohatra amin'ny fitiavana dia efa naveriko foana zany mifanohatra amin'ny fitiavana tsy fankahalana, fa mifanohatra amin'ny fitiavana dia tahotra. Ary tahotra ny ainga voalohany hoe tao edeny. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Damasea, dia inona niditra voalohany tao aminy? Tahotra. Dia rehefa natahotra izy dia inona nataony? Lasa izy niery. Niafina ny tavan'Andriamanitra izy. Satria natahotra. Dia rehefa avy eo dia anakonany an'le tahotra dia lasa izy nanao akanjo ody biby mba hialany amin'le tahotra. Dia zay zavy dia ozy izy Andriamanitra hoe tsia fitiavana tanteraka ozy izy mandroaka ny tahotra toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana amin'izay mba ho afaka ao anatin'le tahotra tsika. Fa mampahory ny tahotra ozy izy angeny tenin'Andriamanitra e. Eritrereto zany tahotra zany mampahory ny zany. Mampahory zany. Mampahory zany. Matahotra ny zavatra atahoranao mampahory zany. Ary zay no mahatonga hoe ny zavatra voalohany tena nataon'Andriamanitra ao atsika dia nomeny atsika ny famelan-keloka mba hialantsika ao anatin'ny tahotra eo. Satria io nge ny tena problème atsika. Matahotra dia manamelo tena. Matahotra ny mason'ny hafa. Matahotra hizaka zavatra be dia be. Matahotra hizaka ny lalàna ny famafazana sy ny zavatra ohatran'izany. Mampatahotra zany. Mampahory ny tahotra. Dia ozy Jesosy hoe atolotro ny aiko. Ny fitiavana ozy izy dia manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Zay tena fitiavana lehibe indrindra. Natolotro Jesosy Kristy ny ainy. No tiaviny tsika. Mila androany zany tena tiako hiorina tsara ao anatin'izay ny fotsika hoe tiany Jesosy tsika noho ny amin'ny asa-pamonjena vitany. Dia tiany tsika. Tsy ataoko hoe sakaiza, tsy ataoko hoe mpanompotsonina rozy izy fa ataoko hoe sakaiza. Ary tsy vitany hoe sakaiza arany fa rehefa tonga amin'izay ny fanahy masina dia ozy ary napetraka Andriamanitra ao amin'ny fotsika ozy izy ny fanahin'Andriamanitra azotsika miantso hoe Aba raha io. Tsy sakaiza ntsony akory ary tsika fa efa
zanaka, ary raha zanaka ozy izy dia mpandova, mpiara-mandova, miara-mandova ny teny fikasana, mpiara-mandova ny teny fikasana, tanomafy zay anananao, tanomafy zay lova Kristy ao anatinareo, fanantenana sy voninahitra, satroboninahitra zany, dikany satroboninahitra indray amin'ny teny grika de Stefanos. De io Stefanos io amin'ny teny Paoly, misy fotoana Paoly miteny hoe ianareo izy ny satroboninahitra ay. Zany hoe rehefa nitory zany Paoly de nandray famonjeny reo olonareo, nareo izy ny satroboninahitra ay. Misy satroboninahitra iainantsika etỳ tany sahady. Nilanja satroboninahitra tsilo Jesosy mba hanomezany atsika satroboninahitra fiainana. Satria le satroboninahitra ny ainatsika teto amin'izao tontolo zao, satroboninahitra tsilo, iny mihitsy ake ny tena teo amitsika adi-tsaina, olana, tebotebo sy ny rehetrarehetra, iny satroboninahitra teo am' Jesosy iny netiny. De ozy izy hoe etiko ty fa omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Zany fitiavan'Andriamanitra antsika, zany fitiavan'Andriamanitra antsika. Aza maika amin'ny zavatra amin'ny tontolo hita maso, zany tena problème antsika foana, maika tsika amin'ny tontolo hita maso, maika tsika amin'ny fahombiazana, ilainy zany, za tena tsy manda, ilainy zany, mila misongadina koa ny zanak'Andriamanitra hitan'izao tontolo zao hoe zanak'Andriamanitra koa ohatr'izao. Zany Paoly zany a, zany Paoly zany niafy zany na tao ozy izy hoe mahay voky aho, ozy izy mahay noana, misy fotoana izy ao anaty fahoriana fanantrano, fa misy fotoana izy manambe ihany koa. Zany Paoly zany tena nanamboly zany, tsy possible raha iso sary an-tsaina ane hoe intelo izy zany nanao voyage à travers ny Asie mineure, intelo Asie mineure, iny izy moa izy ty Turquie, iny Asie ray manontolo iny zany e, intelo izy nanao an'izay. Manandramy ianao manao an'izany am'izao a, efa misy avion zao, fa mila voly zany, mila voly zany, fa tsy zay ny zava-dehibe teo amin'ny Paoly, tsy zay ny zava-dehibe teo amin'ny Paoly. Ny dikan'izany zany de zao, tsy le zavatra tontolo hita maso le ananatsika, le iainantsika ozy izy ny tenan'Andriamanitra hoe raha manako hoanina sy ho tafininareo ozy izy a, de miania ohatran'ny hoe maiza mionina am'izany. Zay ny tenin'ny Paoly. Satria ny akoatr'izay de ambiny fomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra tsy manome antsika mihoatra n'izay zakany fotsika. Zay azavaiko foana. Ianao na angataka fahazato faharivo ara nefa ny toe-ponao tsy ao am' Kristy ary tsy ho zakanao nomen'Andriamanitra anao, tsisy neninao avy eo. Ary tsy mila angatahana akory zany. Tsy mila angatahana zany. Rehefa mitoetra ao am' Kristy tsara ny toe-ponao, afaka omeny anao ny zavatra rehetrarehetra satria zakanao ary tsy animbanao. Zay fotsiny le izy. Rehefa miray amiko ianareo izy izy, ary zay no mahatonga hoe tamafy, tazomy zay fitiavan'Andriamanitra tsika zay amin'ny finoana, tazomy zay fitiavan'Andriamanitra tsika zay. Tsy misy afa-tsy zay ny tena harena ngeza indrindra ho antsika. Tadio tsara fa isaky ny aina ao anatin'izany fitiavan'Andriamanitra zany tsika de feno fifaliana ny fotsika. Tsara ne zany hoe misy piti zany, tsara zany hoe matsiaro tiana, matsiaro tiana, matsiaro voavela evoka, mieritreritra aho hoe ay moa zany Jesosy etỳ an-tany efa miaina, fiainana mandrakizay zany. Ny olona mety manana olana, mariny zany manana olana, fa za manam-pitsarany eo anatrehan'ny olana. Ny olona misy atsaina mandalo ny aretina, mandalo ny zavatra be dehibe, zay teo nisy fotoana nandalovan'ny aretina zay daholo trano. Za anisan'ny, za fantatry Jesosy tsara fa za tena ahoana moa zany, io tena mampiozongozona amin'ny finoko mihitsy io. Io resaka aretina io, zay fa fantatry Jesosy zany hoe io falemen'le rakadia mampiozongozona azy, io resaka aretina io. Za tena matahotra mafy io mihitsy io fotoany va de manjanako, fa nandalo izy. Tena ndray alina tena combat be mihitsy tamin'ny neny fara moa zany. Za juste nandalovany kely fotsiny. Ngafa teo amin'ny ray andro teo, nangorakorana be de tam'izay tonga de nitokana tao amin'ny anina, ny apitso tsy naninona tsony, vitany anahy zany. Ary mahavariana be le fitantanan'i Jesosy a, za aloha nalefa ny aloha.
de nampioreniny tao zay vita am'izay nena fandimby am'izay neny zareo neny fara teo amin'ny efatrandro teo ihany fa mafy be le izy 3 andro efatrandro mafy be le izy satria zao nisy ndray ihany tena tsy zakany mihitsy tena iolo io ohatry ny poka ozy izy tena ny teny mihitsy izy hoe tena dada ozy izy ndao ozy izy atero amin'ny andro am'ray maraina ndao ozy izy atero any amin'adinina zokony zany dokotera ndao mba farafaratsy ny any ozy izy de mba surveilleny a zany teny aminy foana neny a mahatoky an' Jesosy ny problème rehefa ao anatin'ny zavatra ohatran'ireny sarotra be zany mahatoky an' Jesosy zany resaka teoria fa vie pratique am'izay miainga eo tena de zaho de lasa naiky nampifamanenay le izy fa za zany ve ozy izy tsy mahatoky an' Jesosy e zange marary de zaho akiarano ahy zao fotsiny any zavatra tenainiko a tsy possible ho azy any andeha am'ty alina ty zany tsika fa zatra henoko a ampanaovin' Jesosy zao arano a mitsolanesa tsara mibantsina Jesosy de mibantsina Jesosy de manaova respiration a mifana isan'andro a rehefa mametra tanana amin'ny ankizy de zay foana ny tenainiko amin'ny amindreo amindry zareo zany de mametra tanana izy aho hoe zay tsy maintsy voateniko foana zay hoe ny rahan' Jesosy no mikorina ao anatintsika ary zany rahan' Jesosy zany de aina zany aina zany de le aina nanongotra n'ilay endrim-pahafatesana rehetra tao anatin'ny tenantsika nanongotra n'izay corps étranger rehetra tao anatin'ny tenantsika ny fofinainy Jesosy Kristy ny eo amin'ny vavorotsika io le tonontsika isan'andro inspiré expiré ihasy io fofinainy Jesosy Kristy io ny tonontsika isa-tsekonda ao anatin'ny vavorotsika ny fanahy ny teny Jesosy ny ao anatin'ny fotsika ary zany teny Jesosy zany de aina ao atsika fahasalamana ho an'ny nofitsika rehetra ny fanahin' Jesosy ilay fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatin'ny tenantsika mety maty ary manangana ny tenantsika mety maty amin'ny alalan'ny fanahiny Romanina 5 zany tsy maintsy voateniko foana de niteny tamin'ny fotsiny raha manao varoa respiration batoriko zany tsika rehefa tena mibanja Jesosy manao respiration manao tena manao ny respiration io ary mibantsina Jesosy Kristy dia misy effet inona zany lazako an'izany effet ohatran'ny effet anesthésiant lasa ohatran'ny anesthésie ny tena tsika ray manontolo de tonga tsika de te atory mba manandramany rehefa tsy mahita atory bantsina mitsako ny fitiavan'i Jesosy Kristy de raiso sary-tsaina fa mifofinainy Jesosy Kristy le naveriny le fofinaina le tsy le mpanota le tapasaraka tamin'Andriamanitra tsy naveriny teo amin'ny hazo fijaliana zay le hoe nanolotra ny aina izy de hitanareo teo amin'ny hazo fijaliana izy raha mijery film nareo de ho zay de natolo izy ny aina fa ny raisiny iny teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty manana fahefana nanolotra ny aiko a de manana fahefana akasa ndraiky zany hoe le fofinaina vaovao an'i Kristy ny eo amintsika de andramo rehefa tsy mahita atory ianao de tsakotsako banjina de tadio fa mifofinainy Jesosy Kristy ny eo amin'ny vavoronao de miaina zany zavatra zany ao am' Jesosy Kristy fa lasa ny ogany mampianatra an'izany azaty le mampalelona mihitsy zavatra zany fa maninona n'izao tontolo zao no lasa mandeha ampianatra an'izany zavatra zany nefa nitsika ny tompony ny fofinainy Jesosy Kristy ny ao vavorontsika fa satria le izy tsy azosika lasa tsy fiainana iainantsika le izy de lasa ampianariny zao tontolo zao le izy de tao anatin'izay de natory moa zany de ny maraina izy ohatran'ny niafana le izy fa tao anatin'izay koa nampisehoan'i Jesosy anah nampianarin'i Jesosy anah zany hoe tena fitiavany za moa misy ankizy anakiroa ohatrany tsy manao tsy de tsy misy nenenina de atao loatra fa niaraka narary fara sy le ankizy anakiray satria mpivadiny eo aminay de le ankizy anakiray niaraka narary fa tsy maintsy anao daholo manasa trano manao ny rehetrarehetra manao raharaha manao ina manatitra mpianatra tsy maintsy mianatra sy ny ohatran'izany tao anatin'izay ny ainako ny fitiavan'Andriamanitra an'izany hoe tsy forsena manao an'ity fa fitiavana ny anaovako azy fitiavana no anaovako an'izany rehetrarehetra zany fitiavany Kristy no lasa iainako anaovako an'le izy de vita zay narary indray mengotikely any amin'ny mengotikely tena somary grave mihitsiny satria izy tonga de tontolo teo amin'ny tapakandro teo izy tsy nety nihinan-kanina mihitsy izy de zay zavatra hoaniny rehetrarehetra de alohany de
de tena faible be izy. Za tsy tao, za zany niakatra tany am'villa ny asa de efa rarery ny tao. Zay koa mahatsara an'le hoe ny finoana rehefa tsy hitanao le zavatra de mora aminao kokoa ny mino an' Jesosy Kristy. Fa izy miteny ahoana dada ozy izy, asiana siroma ve ty zazy ty, de ndrasy vetivety aho de nitokotelo teo am' Jesosy de eny koa tena ampe mangalao atsovana dina de tonga de be tao siroma izy. Fa raha nanatrika teo samposampoko nandrain'izay décision zay, samposampoko nandrain'izay satria mijery an'le zazy zany tanany kely lidikakely ohatrany ahoana ny anaovana siroma am'ty zazy ty. Petahana siroma izy de tonga de nalefa siroma ngamba pendant 24 heures teo amin'ny alina, manao raharaha ny atoandro amin'ny alina miandry an'le zazy fa raha mbola tsy amin'ny forme tsara. De imaginenareo am'zany hoe raha tsy fitiavan'Andriamanitra tsy possible vitsy zany, satria pendant teo amin'ny 72 heures teo zany tsy natory mihitsiny, tsy natory satria amin'ny atoandro manao raharaha, amin'ny alina miandry miangoty kely, teo amin'ny 48 heures teo any miangoty ny nandrasany. De nohony avy eo de nenokoloiny Matthieu rery no tsy naninona tao anatin'le izy de hoe de miresaka Matthieu de hoe vavak'izay de misaotra an' Jesosy tamin'ny fiarovana saotran'izany tsy hoe zavatra grave be zany, mariny zany raha jerena maso mety hoe grave ihany. De misaotra an' Jesosy no ny fiarovany. De ozy izy Matthieu zany tena arofo amin'ny vazaha tsy voakitika. Zay non, tsy hoe enao no tia indrindra, tiany daholo tsika rehetrarehetra. Fa samy namboariny dada sy neny tena namboariny tam'le kely indrindra satria nampitaitaina le izy. Fa tena matoky an' Jesosy tao anatin'le zavatra zazakely 10 taona ny asianao séroma nge psychologiquement zany mananona foana, fa matoky an' Jesosy tao anatin'le izy. Vao nasiana séroma izy afaka angamba tsy haiko adiny roa na adiny 3 taoriana nasiana séroma anazy tonga de velona izy, tonga de satria ny problème zany le déshydraté izy, tonga izy de velona. De nanomboka de tiako tenenina ao anatin'le izy de zao, mila miorina ao anatin'izay fitiavan'Andriamanitra zay tsika, mahatsiaro na ao anatin'ny fahoriana ary na ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zavatra indraindray mety eritreretina tena mampatahotra. Io nge ao amin'ny finoana tsisy hoe efa zidanina be amin'ny finoana de efa tsy zany io resaka io hoe za zany efa mafy be amin'ny finoana zay mitranga io de mitranga, tsy zay le izy. Fa tsika manana fahalemena fa rehefa matoky rehefa tena tonga eo am'izay fotoan'izay ekentsika amin'ny fahalementsika de miseho ny herin'Andriamanitra. Ary zay tena zay le izy, tena za tena antsotra tamin'izao satria tsy vitako fantatrao tsara nge ny tahotra amin'ny zavatra ohatry zao hoe zavatra ohatr'zao fantatrao tsara ny tahotra de tao anatin'izay nasehony am'izay heriny. Tao am'izay tsy hoe nanamboatra saina zany hoe io zany Jesosy de efa zay ataonao tsy fa tena naiky hoe tena tsy vitako Jesosy, tsy vitako valiko teny zany miafaka maratra, sarotra be zany fa miaiky any fahalemeko miaiky fa tsy mahavita nininona intsony. Zay ny teneniko afara tam'le alina be le hoe marary be ozy izy ny andohako de izy za hoe bon neny misy fotoana tapitra ny limititsika, misy fotoana tsisy nininona azo atao, efa nohanina daholo ny fanafody tsy mampidina an'le aretina aloha de tapitra zany limitsika. Aloha Jesosy miasa tapitrako, tsisy nininona azo atao tsony le aretina aloha, tsy hoe misy zavatra tsy haiko zany, tsy zavatra nininona azo atao intsony de toute façon nandeha any amin'ny dokotera raha tsisy nininona azo atao. Matoky an' Jesosy am'izay, metoraka eo am' Jesosy. Ary zay za mba miteny foana raha azo atao aloha alao mbola tsy tonga any am'le tapitra limity zay vao matoky an' Jesosy satria mafy be iny. Alao diny mbola tsy tonga any am'le limity de efa matoky miorina eo aminy mandrakariva. Fa rehefa tena tapitra ny limity marary. Ary zay no mahatonga hoe sarotra be ny hoe rehefa misy fahoriana be, misy zavatra mitranga zay ianao zay vao manatona an' Jesosy ny olona. Reny ange le problème ho atsika le mitory efa problème be le olona de efa problème be le izy de efa ao aloha ny problème satria tsisy nininona hoe nony eo, anaikinaiky fotsiny izy aloha. Azonao zany anisan'ny problème be tamin'ny resaka inona moa ty sy anisany nanana problème tamin'izany tsika ohatra manana problème de tonga de hoe ndana manao mpiandry de rehefa tsy azon'le olona koa le tena asa mpamonjeny Jesosy Kristy rehefa aveo izy miala izy be de be nge nitatsika ohatran'izany tedavin' Jesosy ianao anao mpiandry zay mahatonga ny problème io diso zany.
Jesosy tsy miantso anao ao anaty aretina, Jesosy tsy manome aretina, tsisy an'izany. Dia tena alao anatin'ny saitsika mihitsy a Jesosy tsy manome antsika aretina. Raha nanome antsika aretina izy tsy netiny teo amin'ny hazofijaliana ny aretina, ridicule be zany hoe nomeny ny aretina dia noho ny avy eo netiny teo amin'ny hazofijaliana ihany le aretina izay nomeny hamaizana antsika. Tsy marina zany. Ny mahatonga ny aretina dia vokatry mizaka ny androm-pahafatesana izay iainantsika. Zay ny tena marina. Fa ao anatin'izay Jesosy manamboatra ny fomba fisainantsika kristianina. Zavatra samihafa mantsy izy mandefa ny aretina. Fa Jesosy, Andriamanitra tsy mikapoka antsika amin'ny aretina zany. Zany tena zavatra tena diso be mihitsy zany zavatra zany. Andriamanitra tsy mikapoka antsika amin'ny fahafatesana zany. Hoe maty sanatria ohatra zany hoe maty misy akaiky antsika maty. Dia hoe mba hanamboaran'Andriamanitra antsika tsy marina zany. Andriamanitra tsy tia. Zay mantsy le tena tiako heviana teo hoe fantaro aloha ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ianao tian'Andriamanitra. Fahafatesana zany tsy expression ana fitiavan'Andriamanitra zany. Zany fahafatesana zany ara no netiny ary noreseny. Dia mila azontsika tsara zany zavatra zany. Ny dikan'izany dia zao, tsy sitrak'Andriamanitra ny hampahory antsika. Raha ny tena marina tsy sitrak'Andriamanitra ny hampahory antsika, fa ny mahatonga fahoriana eo amintsika dia ny tsy finoantsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zavatra samihafa zany. Tena samihafa zany. Aza Andriamanitra nomentsika tsiny amin'ny fahoriana izay mitranga amin'ny fiainantsika. Fa ny nahatongavan Jesosy Kristy dia ny andrava ny asany devoly analatsika ao anatin'ny fahoriana izay mianjady amin'ny fiainantsika. Donc tsy izy indray ny ho tenenitsika hoe izy manome fahoriana mba hampianatra antsika, fa matoantsika mitondra fahoriana dia noho ny amintsika izay. Satria tsika tsy mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy efa manazava inona ny mahatonga ny aretina, inona ny mahatonga ny tebotebo, ny tahotra ny aretina rehetra. Itsika problème tsika, fa tsy Jesosy. Ravana tany mafy ozy izy zay anananao. Dikan'izany dia zao, tany mafy le Jesosy Kristy ilay tianao, ilay tena tiantsika. Dia ampiseho antsika fiainana izy nge ny teny hoe zaho avo izy hananany fiainana ary hananany be dehibe. Zay no niteneny. Ny devoly ozy tsy ho avy raha tsy hamony. Andrava andringa hamony. Rehefa misy androm-pahafatesana eo amintsika, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Noho ny fisarahantsika taminy, noho ny tsy finoantsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, dia lasa manome accès ho an'ny devoliko antsika ao anatin'ilay izy. Zay ny antony. Zay ny mahatonga androm-pahafatesana be dehibe amin'ny fiainantsika. Fa raha ny sitrapony Jesosy dia hiaina fiainana be dehibe tsika. Zay ny tena sitrapony. Hiaina n'ilay tena zava-miafina, hiaina fiainan-danitra, fiainana paradisa. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka misary voninahitra ao. Tany mafy ilay Jesosy Kristy, ilay ao anatinao, ilay fanantenana sy voninahitra. Ary tsy izy akory aranao, tianao akory aranao mitazona azy, fa izy no miasa ao anatinao na fikasana na fanaovana hatateraka ny sitrapony, ny voninahitra ho an'i Jesosy reny. Amen.